Tafatsangana eo anivon'ny distrika ny Morombe ny komity hizarany tany eo anivon'ny tetikasa PEBM na ny projet d'extension de périmètre du Bamangoky izay hiditra eo amin'ny andiany faharoa. Mbola ny BAD na ny tahirim-bola afrikana momba ny fampandrosoana no mamatsy vola azy io ka 5 taona no faharetany tetikasa. Misy 5 000 hectares ambony zany ny hambolembary ka ny fizarana an'izay tany zay zany sarosarotra de misy ny komity nanangana atao hoe komity natao hizara io tany io. Ary io komity io zany dia misy olo tena hatrany amin'ny fontany, misy 10 zareo fontany satria zareo mahafantatra hoe iretoreto ny olona ny tanindrazany sisisy. Dia mba tsy hampisy zany ny fizarana amin'ny tanila dia voasolo tena daholo zany na ny maire na ny district na ny amin'ny région amin'ny faritra de ny ato amin'ny DRDR de mbola misy ny olona avy amin'ny domaine. Zay zany no isan'ny zava-dehibe zay natsangana mba havizarana aradrariny le tany zay azo ambolena amin'ny manaraka. Fa izao zany le projet faharoa dia PEPBM. Io zany dia 5 000 hectares taloha hitombo 5 000 hectares manaraka mbola finansieny bady ihany io ary ho lansena zany ato io projet io fa efazo daholo zany ny momba azy ary zay zany no nanganany fomba fizarana ny tany. Tonga niatrika ny fananganana izao komity izao moa ny lehibe ny faritra Antsimo andrefana sy ireo mpiara-miasa aminy izay nitondra fanazavana misy kokoa ho an'ireo tantsaha hampiasa ny tany.